Ny 20 desambra 7/7 noteraka i profesora Albert Rakotoratsimamanga, zanak'i Rakotoratsimamanga Joseph sy Ralsolala. Izy dia olona nanam-pahaizana anazy maro mpankasitrahana sy maro mpinaitra maro ary nandray anjara mavitrika tamin'ny fahalazoana fahaleovantena Madagasikara. Izany fitiavan-tanindrazana izany dia fanolovaina hatramin'ny raibeny izay Prince Ratsimamanga, mpanolontsaina ny Ranavala fahatelo ary ny rainy izay mpikambana ao amin'ny VVS. Ny taona 4/7/7 dia nanangana ny AEOM ny profesora izay fikambanan'ireo varam-pianarana malagasy tany Frantsa, nanandratra avo sy niady amin'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Taorian'izay ny taona 9/7/7 dia nanangana ny fikambanana MDRM izy, izay niarahana tamin'ireo siantifika maro namany, izay niady ho an'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. I profesora ny sekretara jeneraly ny antoko MDRM ary tao an-trano ny FUIB. Rehefa nahazo ny fahaleovantena i Madagasikara dia voatendry ny filoham-pirenena Philbert Tsiranana ho ambasador ny filoham-pirenena Madagasikara tao Frantsa i profesora ary nanangana ny mahasoavon'i Madagasikara tany Allemagne, Sierra Leone, URSS, Corée du Nord, Chine ary Vietnam. Teo amin'ny sehatra ara-pahasalamana kosa dia nanampy tamin'ny famorona ny pesta teto Madagasikara tamin'ny taona 9/7/7 i profesora tamin'ny alalan'ny raokandro malagasy. Niatomboka tamin'izay ny fandalinana bebe kokoa mba ny zava-maniry ka nahitana ny Madécasol. Ny volana angonina tamin'izany nananganana izy sy ny vadiny Suzanne Ouvert ny Imra ny taona 7/5/7/7. Ensekilan'izay izy dia nanorina ny Académie des sciences du tiers-monde, Académie des sciences d'Afrique ary tantana ny comité d'exécution ny UNESCO. Taorian'izay taona maro ny adiavany ho an'ny tanindrazana, nanasoavany mpiarabela malagasy ary nanandratany avo ny raokandro malagasy izay dia voafidy ho malagasy ny taona 2020 izy ary nodimandry tamin'ny 4/9 taonany. Ankehitriny ny Imra dia manohy hatrany ny kolontsaina napetrany eo amin'ny sehatra ny fikarohana, ny fitsaboana ary ny famokarana fanafody amin'ny vidiny mirary mba hanasoavana ny vahoaka. Ho andao ary isika hiaraka hanandritra trany izany kolontsaina malagasy izany.